Ny Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo indray no hojerentsika anio. Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo izay andiny tsoratra masina sady tiatsika no haitsika tsara. Fa fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Inona ny tian'izay andiny tsoratra masina haitsika loatra izay ho resahana zany hoe fa fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Ny hojerentsika voalohany aloha dia le teny hoe fantatsika. Ny fantatsika zany dia zao hoe tsy Paoly izay nanoratra an'io Romanina toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo io akory no nampafantatra voalohany an'ireto Romanina reto an'io teny io, fa fahamarinana efa hita hatrany amin'ny fiandohana hatrany amin'ny Genesisy mihitsy ny hoe Andriamanitra dia manana planina tsara ho an'ny olona na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Ohatra zany tany amin'ny Genesisy toko fahadimapolo andininy faharoapolo dia hitantsika i Josefa izay niteny tamin'ny rahalahiny hoe ianareo no ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa mba hahatonga izany ho tahaka ny amin'izao an'io izao amelona olona betsaka. Hitanareo ilay planina ny rahalahiny Josefa zany anisy ratsy azy, fa ny planina an'Andriamanitra kosa dia hamadika an'izany ho soa, amelona olona betsaka. Fantatsika tsara ihany koa tena mitovy amin'io ny ambaran'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy raiky amby folo hoe fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Mahalala ny hevitra hieverako anareo, manana planina ho an'ny zanak'Israely izy ka na dia faran'izay heveriny zanak'Israely ho loza mihitsy ary zany hoe voaroka miala amin'ilay tany nampanantenaina dia amin'Andriamanitra kosa zany dia planina tonga fiadanana mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Zay zany le dikan'le hoe fantatsika. Fa raha hijery kosa indray tsika hoe ny zavatra rehetra, inona ireo zavatra rehetra miara-miasa ahasoa ireo dia ny zavatra rehetra zany dia hitantsika ao anatiny moa zany ny fitahiana, ny fahasoavana, ny zavatra fahombiazana, ny zavatra mahafinaritra rehetra izay tiantsika kanefa tsy ny soa ihany. Zay no ambaran'ny Joby eto amin'ny Joba toko faharoa andininy fahafolo hoe moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Zany hoe ao anatin'le zavatra rehetra ihany koa zany ny tsy fahasalamana, ny tsy fahombiazana, ny aretina, ny mety manondrana kely koa ary indraindray sy ny sisa rehetra izay zavatra farany tsy tiantsika dia raisitsika avy amin'Andriamanitra ihany koa ireny ary lazainy mihitsy hoe miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia ahafahantsika mijery amin'izay zany hoe izy ireo tian'Andriamanitra ireo dia ambarany eto hoe izay voantso araka ny fikasany rahateo. Io fikasany io zany le planina an'Andriamanitra saingy teneniny eto ilay rahateo. Ary io rahateo io izay resahany amin'ny andininy fahavalo amby roapolo dia azo lazaina hoe miverina ihany izy io, miverina foana io. Hoy izy hoe fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo, zay izy amin'ny baibolitsika mahazatra, satria izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Izay nitendreny mialoha, io koa zany le rahateo no antsony koa, izay nantsony no amarininy koa ary izay no amarininy no nomeny voninahitra ihany koa. Miverina intelo io amin'ny teny Grika moa izy dia tovina pro zany ny andohan'ilay teny ao anatin'ny hoe rahateo io. Ohatra zany le fikasany rahateo amin'ny teny Grika dia protesin na protesis izy amin'ny raha ny hevitra tsotra zany mahazatra. Protesis io zany le fikasana rahateo, zany hoe
fikasana mialona planin'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Mialohan'ny zavatra rehetra ka raha amin'Andriamanitra ny resana mialohan'ny zavatra rehetra dia mialohan'ny nahariny izao tontolo izao satria tamin'ny voalohany izy nahary lanitra sy ny tany dia talohan'izay zany efa nanana an'io fikasana io izy. Dia resahany manaraka koa ny hoe fantany rahateo, fantany mialoha, proegno, zany hoe avy amin'ny gnosis dia le pro eo aloha, zay zany fantany mialoha, zany hoe tsy hoe fantany fotsiny zavatra mitranga, fa misy fahalalana ao, misy fiombonana ao, misy firaisana ao, ary misy fitiavana. Tena tamin'ny fitiavana mialoha mihitsy no nahafantarany, satria izy no mandrandra sy mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra. Dia zay no mahatonga ny hoe fantany mialoha ireo zay voantso araka ny fikasany rahateo zany dia ireo zay fantany rahateo na ireo zay fantany mialoha, fantany talohany naharina izao tontolo izao. Dia ilay notendreny indray dia hitantsika eto amin'ny andininy fahatelo eto ny baiboly protestanta fanitsina fahenina ihany no milaza azy andininy fahatelopolo hoe notendreny mialoha. Dia misy an'le pro ihany koa io zany fa orisen, zany hoe misy zavatra ataon'Andriamanitra ho amina tanjona anankiray dia nataony amin'izay zany reto olona reto, nitendreny ho amina tanjona anankiray ity notratrariny, dia nitendreny mialoha talohan'ny naharinana izao tontolo izao zany, dia fa notendreny mialoha reto tean'Andriamanitra reto ho amin'ny tanjona anankiray izay hitantsika eto. Ka zava-dehibe amin'ity andalatsoratra masina ity zany lay tovina hoe pro, satria ny resaka izay ifanaovany eto dia tsy ao anatin'ny fotoana fa ivelan'ny fotoana, satria talohan'ny naharinana izao tontolo izao dia efa nanana fikasana Andriamanitra, fikasana miara-miasa asoa andreo zay tia azy zany, zay tia azy mialoha. Mbola misy pro fahatelo moa zany ny faefatra moa zany ao anatin'ity le hoe protokosy. Le protokosy indray no ahatongavan'le teny hoe lahy matoa, lay voalohany sy lay antony sy lay miavaka indrindra amin'ny rahalahy maro. Zay zany lay pro ato zay anehoana hoe ny fikasan'Andriamanitra zany ho an'ireo zay tia azy dia tsy fikasan'Andriamanitra ho anatin'ny fotoana, ka hoe fikasan'Andriamanitra miankina amin'ny zava-misy, fa ny fikasan'Andriamanitra dia efa talohan'ny naharinana izao tontolo izao. Zay no mahatonga azy hoe ninona mitranga, ny zavatra rehetra mitranga dia vitan'Andriamanitra foana ny miara-miasa azy asoa zay tia an'Andriamanitra. Dia hidirantsika indray zao lay teny hoe asoa, inona zany ny dikan'le hoe mahasoa? Ny dikan'le hoe asoa zany dia azavaina izy amin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Zay moa le ilaitsika foana mijery ny tontolo manodidina, mijery ny contexte rehefa mamaky baiboly. Satria maninona ny miara-miasa asoa izy? Satria ireo zay fantany rahateo zany dia ireo zay tia an'Andriamanitra ihany, ireo zay voantso araka ny fikasan'Andriamanitra rahateo ihany, ireo no ireo zay fantany rahateo. Ireo dia notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Dia mazava be voaka zany, vokatr'izay hoe lay miara-miasa asoa dia efa talohan'ny naharinana izao tontolo izao ireo olona tia an'Andriamanitra ireo no nataony hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Dia ilay mahasoa zany dia ilay tsika mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy ilay tsika lasa mahazo fiara ohatra raha very moto, na hoe mahazo volabe rehefa tsy mety zao, na mahazo zavatra ohatr'izao na tsy mety zao. Fa ny tanjona dia ny zavatra rehetra dia mahatonga antsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, satria zay ny nanendren'Andriamanitra antsika mialoha talohan'ny naharinana izao tontolo izao. Dia raha jerentsika zay zany ao anatin'ny fotoana, raha fitiantsika izay ao anatin'ny fotoana dia ohatr'izao hoe raha teto no
naharian'Andriamanitra n'izao tontolo zao, teto ny nanomboka zany zao tontolo zao, de eto ny faran'izao tontolo zao, dia ataotsika ohatra, tsy legende ty fa mba ohatra sarisary fotsiny raisitsika hoe teto ianao niteraka de eto ianao ny maty. Eto zany ny olombelona niteraka de eto izy ny maty. Io ny fiainantsika zany raha tia ny fahariana de tia ny faran'izao tontolo zao. Dia azavainy am'izay io zany amin'ny andininy fahatelopolo hoe rehefa mitendreny mialoha isika, satria ao anatin'io zany le fikasan'Andriamanitra rahateo, ao anatin'io le planina n'Andriamanitra rahateo, rehefa mitendreny mialoha isika satria fatan'ny rahateo, de lay dikany hoe fatan'ny rahateo zany dia talohany naharianan'izao tontolo zao tany sika, de efa nahalalantsika Andriamanitra, efa tiatsika Andriamanitra, efa nanana fiombonana firaisana tamintsika Andriamanitra talohany naharianan'izao tontolo zao. Ary rehefa fatany mialoha isika de nitendreny mialoha ihany koa. Ny fanendreny zany, ny fanendreny na ny fanendreny mialoha, io le adika ny teny frantsay hoe prédestination, zay tsy tian'ny olona nefa averiny indroa eto amin'ity andin-tsoratra masina faran'izay tiatsika ty, dia ny fanendren'Andriamanitra atsika koa amin'ny tanjona iray zany, lay hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy, de talohany naharianan'izao tontolo zao isika de efa nitendreny reo izay tian'Andriamanitra hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy. Zay zany le izy efa talohany naharianan'izao tontolo zao ny fanendren'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo izy izay nitendreny mialoha no nantsony koa, nantsony. Ny fiantson'Andriamanitra zany dia iny nandritra n'iny fotoana rehetrarehetra iny, zany hoe zavatra rehetra ny tantanan'Andriamanitra atsika sy ny tenin'Andriamanitra ienitsika nandritra an'izay hatramin'ny fotoana anankiray zay naneketsika azy de fa antson'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany. Antson'Andriamanitra tao anatinao, ary antso tsy azo toerina, appel irrésistible hozy ny fiteny frantsay ao anatin'io ary zay mo mahatonga ny Jesosy Kristy, zay le tenin Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4 tsy misy mahay manantona raha tsy nitao amin'ny ray zay naniraka. De iny zany le fitaomany ray iny amin'ny alalan'ny zava-mitranga, fa indrindrindrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana amin'ny filazantsara enitsika no iantson'Andriamanitra atsika ao anatsika, ary tsy voatohatra io satria efa fikasan'Andriamanitra rahateo, efa planin'Andriamanitra mialoha talohany naharianan'izao tontolo zao io zavatra io. De rehefa natsony zany ny olona anankiray de lasa nino. Teto izany ny nino na nandray an Jesosy ozy isytsika ny fitenitsika nateraka indray, teo izany ny nino vokatr'ilay fiantsona mialoha. De ny Romanina ray manontolo indrindrindrindra ny toko 5 ny toko 7 ka hatramin'ny toko 5 dia milaza hoe ny olona rehetra zay mino ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia amarinina, any hoe lasa mitafy an'i Kristy avokoa. De zay no mahatonga anazy hoe izay natsony no amarininy koa. Rehefa natsony zany dia amarininy koa satria mino. Dia zany rehetrarehetra zany mitranga eo amin'ny fiainantsika, de zay no mahatonga hoe ninona mitranga amin'ny fiainantsika amin'ity de tsy hitiny mandamina ny hoavitsika sy ny tanjotsika, fa le efa napetrak'Andriamanitra mialoha, le fantany mialoha sy le nitendreny mialoha, zay no mamaritra atsika. De zay no mahatonga hoe ary zay no amarininy dia nomeny voninahitra ihany koa. Ny fanomezam-boninahitra dia rehefa mitovy endrika tsikelikely amin'ny Jesosy Kristy tsika de fa mahazo an'ilay voninahitra Jesosy Kristy. Fa rehefa miveriny Jesosy Kristy mifanatrika amintsika, de zay vao tena hitovy endrika amintsika, de zay tsika vao tena mandray an'ilay voninahitra mitovy endrika tanteraka amin'ny Jesosy Kristy. De zay zavatra zay no mitranga zany no mahatonga hoe satria Andriamanitra no efa tiatsika mialoha, fatany mialoha tsika, satria izy no tiatsika mialoha dia lasa tian'Andriamanitra koa io olona io zany. Ka ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zany de le miara-miasa asoan'ilay olona zay tian'Andriamanitra, satria
efa tian'Andriamanitra voalohany izy de lasa tian'Andriamanitra ihany koa rehefa avy eo. Dia vokatra zay zany no mahatonga anazy miara-miasa asoa satria tsy manova ninina amin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao ato, fa tsy maintsy tonga any amin'ny voninahitra, tsy maintsy tonga any amin'ny fitoviana endrika amin'i Jesosy Kristy ianao. Raha ohatra zany misy olona anankiray ka tena niala tamin'ny finoana mihitsy ny fahitantsika azy, de tsy hoe nandao ny finoana izy ary very ny famonjeny, fa raha ny tena marina izy dia tsy mbola fantatr'Andriamanitra. Zay le nitenen'Andriamanitra hoe miala amiko ianareo hatrehetra zay fa tsy fantatra akory ianareo zay mpanao meloka. Efa tsy fantany hatrany aloha ireo olon'ireo de tsy fantany foana na dia nanao asa lehibe maro tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ireo. Dikan'izany tsy misy famonjena very zany, fa vao mainka ara ny zavatra rehetra na de manondrana kely ara ny kristianina, satria ny kristianina rehetra de mba manondrana kely avokoa, de miara-miasa foana reny ahatonga antsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy maintsy tonga any amin'ny voninahitra foana ny farany, satria efa tany alohany naharenan'izao tontolo zao ny fikasan'Andriamanitra, fikasana rahateo, ny fahalalàn'Andriamanitra antsika de efa mialohany naharenan'izao tontolo zao, ny fanendren'Andriamanitra antsika miarohan'ny naharenan'izao tontolo zao. Zay ny antsoiny antsika hitovy endrika amin'ny Kristy. Ka noho izany dia tsy miara-miasa asoa zay olona tia volana, tia fahafinaretana akory ny zavatra rehetra, fa miara-miasa asoa zay olona tian'Andriamanitra, satria no tiavin'Andriamanitra mialoha ireo olona ireo.